Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana Bavamalala no iorana amintsika amin'izao fotoana anio zao izay iarahantsika eto indray amin'ity androany ity. Faly be mihitsy miarabantsika tsirairay avy ialana tsiny ny fahatarana kely tsy mora moa ny fandaminana fotoana indray ka ialana tsiny somary taritsika tamin'ity androany ity na zany ary nefa dia nareo eto tonga eto indray amin'ity androany ity. Rahalahy Tahiry Mario Tahiry Jesosy izay ny hitako niditra voalohany teo ranabavy rahalahy Jonathan, ranabavy Marijo, Rodine, Jotine, Thierry, Erika, Tojo, Mama Valtina, Itody, Tsikirakoto, Mama Valtina, efa voateny teo, Berta, Felina Rakoto, Kanto, Anushka, Marie Rafa, Maeva, Tahiry Jesosy tsika rehetrarehetra. Tsy ho voatonona daholo moa ny anarana fa dia izay hita mandalo eto Lovely sy Lucinda. Faly be izay mahita anareo. Dia tononona aminareo ny fiadanan'ny Tompo hanapaka anatintsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Ny teninay aminareo dia miaraba anareo satria tsy ny olona rehetra ny tonga eto androany fa izay olona velonaina. Alléluia. Dia faly mahita anao velonaina soamatsara eto ianao lamina tsara ny tontolo andronao tamin'ity androany ity niaraka tamin'i Jesosy fa raha nefa raha zany tsy zany ny zavatra nitranga dia teteny aminao hoe fomban-javatra ny somary manjombona fa amboarintsika indray ny rapitso zao sady dia apetrakintsika amin'Andriamanitra ny rapitsotsika. Zany ny antony ahatongavantsika eto amin'ity androany ity. Dia andaontsika aloha ivavaka ivavakantsika aloha ho an'izao fandaharana izao. Fa na izany na tsy izany dia miaraba ny Babilany Antony Irina, Tina Rakoto Arizaka, Mioraka, Merila, Disana sarotsarotra manolana ny anarana indraindray. Merila fotsiny angamba dia efa mety dia ranabavy Ihaja, Faly Ray Ritovo, Manam-piaramanana, Iama, Tahiry Jesosy tsika rehetrarehetra. Faly foana izay mahita anareo nentanentana mihitsy ny mahita ny fahatokavanareo eto dia andao ary tsika aloha andao aloha ho asitsika sary mantsy izy ity fa hivavaka fanombohana nabavy aina nefa miandry kely tsika fa mbola tsy tonga ny sary anabavy Normalala Seheno Sonia Rakotonarivo anabavy Berta moa efa teo raha teo Alléluia. Ndao asitsika sary ny anabavintsika iaina fizy ny vavaka ho an'ny fanombohana miandry kely tsika. Androantsika araka amin'ny anabavy Felina Rakoto anatin'ny toriteny dia raha natojo vavaka ho an'ny firenena zany rehetrarehetra zany ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra avokoa. Alléluia. Eny ary ndao ary ampadrotsika ny anabavintsika iaina hivavaka ho an'ny fandaharana. Tahin'ny Tompo ary anabavy iaina. Tahin'ny Tompo pastera dia tahin'ny Tompo daholotsika rehetrarehetra androantsika ny fotoana dia manasanao hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola manantona anao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Faly izay Andriamanitra raha tonga eto indray amin'ity alina ity. Faly izay satria nandresy ny tontolo andro. Faly izay Jesosy satria teo ny tananao niaro anay. Teo ianao Jesosy niaraka taminay namakivaky an'iny tontolo andro iny Jesosy. Na inona zavatra nandalovanay androany Jesosy dia matoa izay mbola tonga eto amin'izao alina izao dia mpandresy izay. Matoa izay mbola tonga eto Andriamanitra dia mbola noho ny famindraponao, mbola noho ny fitiavanao anay Jesosy dia tsy hanay ny tsy sotranao, tsy hanay Andriamanitra ny tsy dera ny anaranao. Faly izay satria mbola afaka tafavory eto daholo. Faly izay Jesosy satria mbola afaka hiaino ny teninao, hifampahery Jesosy
tompo malalo mamondrafo aminay raha ny zavatra Jesosy nampalahelo anao nataonay tamin'ity andro an'ity. Mamondrafo aminay Andriamanitra satria izay dia olombelona ihany, mety tsy lafaka, mety tafalatsaka Jesosy mety ny zavatra koa raha nijeren'ny masonay anatin'ny fonay tany Jesosy dia hifonana eto anatrehanao mangataka fanadiovana avy aminao izay tsirairay avy reto Jesosy mba homendrika izay no eto, mba homendrika iantso ny anaranao, mba homendrika Jesosy handray ny teninao dia mangataka ny fanatrehanao feno izay Andriamanitra aoka ny fanainao masina Jesosy irosaka aminay tsirairay avy nizaniza Andriamanitra manaraka eto, nizaniza Jesosy tonga eto amin'izao fotoan'izao Jesosy fantatrao fa milanao izy ireo, fantatrao fa mangetaentanao izay reto matotonga eto Jesosy dia mangataka ny fanatrehanao feno tompo malala ao amin'ny tokantrano tsirairay avy mba tena handray ny kasikao izay androany Jesosy mba tena handray fampaherezana avy aminao izay androany Jesosy mba handray fampianarana avy aminao izany Jesosy handray torolalana avy aminao indray hamaky vakianay ny herinandronay Jesosy dia mila anao izay tompo malala sakafo sady ny fony tsirairay avy izay iain'ny teninao Jesosy ary ny mpanomponao izay hitondra ny teninao eto Andriamanitra dia aoka ny fanahinao masina neny hampisokatra ny vavany, aoka ny fanahinao masina no hanome ny teny ao am-bavany Jesosy ary izay Jesosy dia tsy ho mpiainy fotsiny ihany izay rehetrarehetra reto Jesosy fa ho mpakatoa tompo malala Jesosy tena tianao izay Andriamanitra ary mila ny fanatrehanao izay Jesosy ary ny devoly sy ny satana kosa Jesosy dia tsy hanakery amin'izao fandaharan'izao, tsy hanelingelina amin'izao fandaharan'izao na amin'ny connexion izy izany na amin'ny fotoana izany na amin'ny fanelingelenana rehetra izany Jesosy fa hifantoka tsara izay tompo malala amin'ity arivo ity tantany manokana koa Jesosy ireo izay mety mbola am-perinasa, ireo izay mety mbola eny an-dalana Jesosy nefa te hanatrika an'izao fandaharan'izao dia aoka ianao no andamina ny fotoanany, aoka ianao Jesosy no andamina ny programa ny rehetrarehetra tompo malala makasitraka Jesosy atolotra ianao irery ihany ny voninahitra. Amen. Alleluia. Sotra betsaka ny anabavy antsika tanatin'izay vavaka izay andao ary tsika mamondrafim-piomakomantsika andraisantsika ny ten'Andriamanitra tany tompo anabavy Lovasoa, anabavy Jenira Bary, anabavy izay mbola tsy hitako tao ambony tao dia mandra-pandraisantsika baiboly, mandra-pandraisantsika toerana dia dao ataontsika tira mahafinaritra be izay misy idirany amin'ny torotentsika rehefa avy eo mihitsy anabavy Rodina tain'i Jesosy isan'andro amilanao androantsika dia ianako anatin'izany fidiranana ny pastera Jocelyn izany Ranjarson ndao ary meno finaritra tsika rehetrarehetra ao aorianan'ity tonga dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra izay etiny anabavy fianarakoto dia aorianan'izay iverineto amelapelatra amintsika tsirairay avy ndao ary iara hitentsika androany isan'andro tompo isan'andro amilanao. Isan'andro tompo isan'andro miandry anao, isan'andro miantso anao, isan'andro tianao, ndeo averintsika ihany. Halleluia. Isan'andro mila anao, isan'andro miandry anao, isan'andro miantso anao, isan'andro tianao, tompo tokidrana erin'ny fo mandrakizay ay anao, mandrakizay ay tompo tokidrana erin'ny fo mandrakizay ay anao, mandrakizay ay anao. Isan'andro mila anao, isan'andro miandry anao, isan'andro miantso anao, isan'andro tianao.
isan'andro minana isan'andro mianjana isan'andro miantso anao isan'andro tianao tompo tokikanao erinifo mandrakizay ay tompo tokikanao erinifo mandrakizay ay anao tompo tokikanao erinifo mandrakizay ay tompo tokikanao erinifo mandrakizay ay anao tompo tokikanao erinifo mandrakizay ay 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 anao mandrakizay ay anao mandrakizay ay anao mandrakizay ay anao. Halleluja. Isan'andro ny olona isan'andro mila an'Andriamanitra dia isan'andro koa izy tongavan'Andriamanitra isan'andro koa men'Andriamanitra azy ny tanany. Halleluja. Raha tsika eno avy atrantsika dia eno tenin'Andriamanitra. Halleluja. Izay hoe teny anabavitsika amin'ity androany ity dia mino avy aminao baibolinao dia ohatra dia hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra sika dia avy eo avy eto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tany tompo ary anabavy fianarakota anao ny fitenenana. Hainy tompontsika rehetra dia raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana no mizary izao tenin'Andriamanitra izao ao amintsika amin'ity alina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko eto dia ao amin'ny Joba 2:20 andininy 2:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mifakazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany ny hatongavany soa aminao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia matetika efa rentsika fa androany indray ny tenin'Andriamanitra dia entiko eto amintsika indray ry havana. Androany sika dia hianatra ny hoe hifankazatra amin'izany Andriamanitra izany sy hanantona azy. Ataoko amin'ny ohatra kely anankiray izay nofidiako no entiko hanoarana izany tenin'Andriamanitra izany.
ity ohatra ity dia anazavana ny ifakazarantsika amin'Andriamanitra dia ny fanoharana ny toetra izay ananan'ny voromahery. Ny voromahery moa ry havana dia anisan'ny vorona tena azo lazaina hoe vorona na biby tena mampiasa sy manapatra ny heriny arak'izany anarany izany. Raha samy biby na samy vorona manidina dia izy ny tena mahery. Satria izy manana hery dia tsy matahotra nizaniza mihitsy ry havana. Eny fa na dia ny zanaky ny liona aza dia sahan'ny voromahery mihitsy ry havana no mifoaka azy satria ananany ny hery. Fa izao ry havana, misy vorona kely dia kely izay tsy hitan'ny voromahery mihitsy izay anaovana azy dia tsy inona izany fa ny corbeau. Io vorona corbeau io dia tena samy mipetraka eo ambonin'ny voromahery, na dia manidina aza ny voromahery dia tena manao izay tiany eo ambonin'ny voromahery izy ondamosina izany mitsaingoka sy mampijaly ny voromahery. Ary tena tsy hitan'ny voromahery mihitsy izay atao amin'izany vorona kely izany dia ilay corbeau izany. Fa izao ny zavatra nataon'ny voromahery ry havana. Rehefa ela dia nanana eritreritra ny voromahery nentiny nanidina ambony dia ambony ilay corbeau, ilay vorona kely izany. Dia rehefa lasa ambony dia ambony mianjera ho azy ilay corbeau izany. Satria nahoana ry havana? Sepotra ary tsy afaka miaina any amin'ny altitude na toerana avo be ireny corbeau ireny. Ry havana, izao sianao ilay voromahery. Amen. Efa nomenanao ny fahefana rehetra, anitsaka maingoka sy ny menarana. Efa fon'Andriamanitra ho anao ty tany ity, hoy izy hoe mandehana manjaka amin'ny zavaboary rehetra. Fa izao anefa ry havana, misy zavatra tena mahatonga ny olona dia izao ny fahasahiranana mianjady amin'ny tsirairay avy, mifirotorotona amin'izao fiainana izao, tsy hita izay ale, mivezivezy atseroa, mikaroka zavatsoa, mitady izay hivelomana, mikatsaka arena sy vola, mitady sakafo hohanina, mitady asa fivelomana, ao no mitady taranaka, ao no mitady taratasy, ao ny marary mitady fanasitranana, ao ny mitady tokantrano, ao koa nefa ny tokantrano mikorotana, ao ny zanaka maditra, ao ny miady amin'ny fianakaviana, ao ny very-hevitra ka mamofo mihitsy azy, ao ny matahotra mandalo tsy fisina sy olana etserotsika ry havana. Fa izao anefa ho setriny izany olana izany dia izao ambarako anao anio, manaova toy ny voromahery. Mila miakatra any amin'ny avo dia avo sika, fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny toerana anankiray. Ohatra hoe izany hoe mila manatona ny tompontsika fa tsy hoe za efa mivavaka dia ampy izay, za efa mahafantatra an'Andriamanitra, za efa mihaino ra-pivavahana, za efa mihaino toriteny dia izay fotsiny. Fa izao ny tena tadiavin'Andriamanitra aminao dia manao ny sitrapony, manaraka ny didiny ary manao ny asany, mitandrina ny didiny, manao izay rehetra andrahan'Andriamanitra asika ety amin'ity tany fandalovana ity. Satria ry havana, matoantsika ny mbola velona ety ambonin'ity tany ity dia misy mission tian'Andriamanitra atao amintsika izany. Ka dia izay tsika vao tena hoe afaka mahay mifankazatra amin'ny tontolo izany raha te hitady an'izany fiadanana izany
dia tsy maintsy manao ireo zavatra ireo. Aza variana mitady vahaolana etseroa ianao, aza variana amin'ny olana ihany koa nefa izay misy aminao ka mahatonga anao atahotra, mahatonga anao ihany fiainao izao tontolo izao. Fa izao ry havana, manatonana Andriamanitra dia hiadana ianao, miala ho azy io olana ngeda be io, tahaka n'ilay nianjaran'ilay korobô teo ambonin'ny voromahery rehefa nentin'ilay voromahery niakatra avo izy. Ko manatona kaiky an'Andriamanitra ianao dia mifankazara aminy dia hiadana ianao. Ary manana fahatokinan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao, manana finoana fa raha matoky sy mino ianao fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra, dia hitanao fa atsibadika Andriamanitra ny fiainanao ka omeny anao izay rehetra irino ny fonao sy izay angatahanao, satria ianao efa zatra miresaka aminy sy mifankazatra aminy. Ka na inona olana mandalo amin'ny fiainanao anio dia voanitra izany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Alleloia. Sotra betsaka nanabavy fiainana rakotsika eto anatin'izay teny izay a. Ny tena marina izany ary tena mahafinaritra ilay ohatra ny raisiny teo a momba ny amin'ny voromahery a sy ny corbeau. Alleloia. Ohatran'izao zany sary zany a, raha tsy tianao ho fantatra, io le voromahery a, io sary tena nisy a, sary nandeha le ry ambony indrindra anomboka vao hipetraka izy a, dia io izy tafapetraka. Ny tena ataony eo ambonin'io voromahery io dia misy bibibiby kely, ohatrany hoe misy andren'le bibibiby kely, ohatra hoe kongona kely ohatr'izany ao amin'ny vozon'io voromahery io. Dia ny ataony corbeau io eo a, tsaingotsaingoka an'le bibikely amin'ny voromahery io. Azavaiko kely mantsy izay tsaingotsaingoka an'ilay bibikely. Dia nefa ny corbeau io tsy sarotra be amin'ny voromahery mihitsy satria sady mahay manidina tsara ihany koa, kinga be manidina, dia efa samy manidina moa izy raha dia sarosarotra kokoa ny mifankatratra. Dia tsisy azony atao na dia mahery ary izy a. Ohatr'izao nge ry havantsika rehefa ohatran'io sary io, ny olona anankiray miseho matanjaka fa tsy manana an'Andriamanitra, dia ohatrany hoe devoly zany zao io corbeau io, dia tengena amboziny devoly na dia matanjaka ary tsy mahavita ninina, tsy mahavita satria tsy vita ny sandry a ny hery a eny amin'ny rivotra. Mino fa hitanao iny sary iny. Dia ny ataon'le voromahery amin'izay a, dia izao efa tsy hitany azy atao aminy, dia lasa entiny miakatra ambony. Ka tena marina mihitsy zany fa ny voromahery a rehefa eo ambony eo mantsy samy hafa. Natsika ary zao rehefa ao an-trano a, dia rehefa misy entona ao an-trano, ohatra hoe mainy laoka na misy zavatra midonaka ao an-trano, dia rehefa midina ambanitsika iny setroka iny eo ambony eo, ohatrany eo amin'ny mihoatraohatra kely ny atsasaky ny trano. Fa raha midina ato ambany ianao a dia tsy dia tratran'iny setroka iny. Dia mba ohatr'izay ihany koa eny amin'ny atmosfera eny misy hoe hatreto a, ohatr'izao ny voromahery a afaka miakatra ambony be mihitsy izy, mbola afaka miaina, mbola afaka tsefotra. Fa le corbeau a voafetra ny kapasiteany zany miakatra eny ambony, tsy natao hiakatra eny tsinona izy, satria izy ny elany ary kely. Andriamanitra rehefa nanao dia hatreo ambonimbony eo ihany ohatra fa tsy hainy amin'ny farany ambony. Dia fantatry ny voromahery zany dia tsotra fotsiny ny ataony entiny miakatra ambony be. Rehefa miakatra ambony be, sepotra dia maintsy milatsaka ho azy, dia tsy misy manelingelina azy intsony. Lesona ngeza be zany itsika ry havana, mila manana an'izay niveau spirituel zay isika. Ny olona anankiray manana avo ara-panahy dia entina miakatra fotsiny. Hitanao io adinao io olanao io korotanao tokantranonareo mivady io. Fa raha io nentinareo miakatra, nareo miakatra niveau spirituel ambonimbony, ambony io, dia mihitsana ho azy ireo ady ireo. Dia mihitsana ho azy a
io olana io satria rehefa tonga eo ambony eo de tonga eo am'le fetra tontolon'Andriamanitra. Rehefa tonga eo am'ilay fetra tontolon'Andriamanitra ny olona anankiray amin'ny ara-panahy de tsy azo ny devoly atao ninona midina ho azy ny devoly tsy azo ny idirana iny faritra iny tsy azo ny idirana misy faritra zany ry havana malala tsy azo ny tsanana ny devoly anjara de raha entinao miakatra ao ny ara-panahinao miakatra am'izay avo zay ny ara-panahy matratra zay avo ara-panahy zay ianao de mitsana ho azy ny olana mitsana ho azy ny kotana rehefa tsika io teny io mantsy rehefa vakina aiza misy teo joba roa amboapolo andiny faraiky amboapolo mifakazara amy tsy toy ianao de iadana izany no natongavany soa aminao zany hoe ohatrohatro zao zany io mifakazara amy tsy toy ianao de iadana izany natongavany soa aminao zany hoe raha vao tsy mifakazatra amy tsy toy ianao de tsy iadana ary tsy zany natongavany soa aminao azo ataoko hoe raha mifakazatra amy devoly ianao de tsy iadana ary zany natongavany ratsy eo aminao ny devoly de misy toerana mahazatra anazy azahoany aina ny devoly zao ohatra tena tia mipetraka amina toerana maloto hitanareo ny olona talatala matetika tia mamonjy toerana maloto lasa makeny amy jordira makeny amy toerana maloto ny olona ladala misy fanaratsy mampalasa adala de jerenao ngeda zany mahatonga atsika ny kristianina tsy tokony ho kristianina maloto tsy tokony ho kristianina voretra satria ny loto ny toerana maloto ny toerana mikorotana ny toerana masiso maimbo sisisy de toerana tiany devoly misy anabavy zao tena entinambavaka fa rehefa nentinambavaka izy tena tonga any an-tranony ianao tena izy misy devoly be mihitsy tena tsy fakahitana fa ny tranony aloha nalamina voaloha fa tena korotana zany tena tsy mikorotana tsotsotra hoe anina fa tena mihitsy hoe tena zao mihitsy le toerana tena tiany devoly misy toerana zany tiany devoly hitanao reny toerana misy accident reny hitanao rehefa misy ohatra misy grevy misy adi-poko ohatra zany de le misy miady fandatsatra tena mifamono eo toerana tiany devoly eo tonga de eo ny devoly manatrika eo tiany mihitsy eo amin'ny misy raha mandrika hitanao reny le resaka haiady reny miaratsy anareo mpanao haiady za koa mba nanao an'izany kely taloha fa tsy mirima amin'ny fivavahany reny sport azonao atao fa reny haiady tena miadiady reny manatrika eo mihitsy ny devoly reny tia mihitsy reny rehefa ohatra hoe mijery an'ireny UFC tsika taloha na reny pride na ohatra zany reny combat libre anaty adina professionnel reny de jereny ngery zareo hoe tezitra be daholo tena anina de tena le fandatsatra eo ny devoly misy toerana zany mety amy devoly fa ny olona ray rehefa miala amin'iny toerana iny de ny devoly mbola mieritreritra ny anaraka azy hany fa miakatra ara-panahy ny olona iny de ny devoly memidina miala io tokantranonareo miady lava inge miakara nge nareo avo ara-panahy nareo mivady fa tonga de milama tsy tiany devoly mihitsy zany olona misy fifankatiavana zany miakatra ara-panahy nareo de manomboka mifankatia tsara mifanaraka tsara ao an-trano tsisy an'izany kitezitezitra lavo zany toerana misy olona tezitezi dava kizitinzitindavo zany mitandrema toerana mbola tiany devoly mihitsy zany mahatonga tsika rehefa miova fo tsy hoe miova fo lasa mivavaka ihany fa miova fo amin'ny lafiny rehetrarehetra za zao tena teneko za taloha mora tezitra be mihitsy mora tezitra amina zavatra tsy makaiza de na milongolongy na tonga de tezitra de mifamaly aman'olona de miady aman'olona de rehefa tezitra de tsy azo atao ninonina de ohatra zany fa rehefa mivavaka tsika miova fo tsy hoe mivavaka miova fo de la amen tsisy tiako ianao feno iahe fa mbola tezitezita efa mpanompon'Andriamanitra ianao miala am'izany devoly tena tia mamitsaka anatina fo tezitra
ary jerinao tsara fa rehefa tezitra ianao a raha vao tsy mitandriny tsika de ny devoly a tezitra kely ianao de mahita zavatra mieritreritra de mitombo me mahatezitra le zavatra kely natezitra ange mahatonga ny olona rehefa misotro toka ny toka misy devoly de jerenao nge ny olona zavatra tsy tokony atezitra fa vao mamy izy de tezitra amina zavatra kely ary iny zavatra kely matezitra azy iny hitariny pariny andro raha tsy miraikitra ny tontondry tsy fa rehefa entinao arak'le sary naseho antsika teo eto miakatra amin'ny niveau ambony eto miakatra amina niveau ambony fahatezeranao io tena eto miakatra amin'ny ara-panahy amin'le tontolon'Andriamanitra fa tonga de mitsana io adinao tsy mety vita io ianao io mila miakatra am'izay ny ara-panahinao fa rehefa tafakatra ambony ny ara-panahinao tsy mahay miaina eny amin'ny tsy mahay miaina eo amin'io avo misy an'Andriamanitra itsony ny olana tsy mahay miaina eo amin'io avo misy an'Andriamanitra itsony ny adiady lahy rehetrarehetra io tahotrao lava fanahina lava io rehefa tonga eo amin'ny tontolo avo ara-panahy amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao tonga de lasa manana toky ianao araky ny toritentsika maly de eto miakatra ny corbeau fa ianao nge voromahery nomen'Andriamanitra voromahery de eto miakatra ny corbeau fa mihitsana ho azy io ataovy zay ampandrosanao ara-panahy rehefa mandroso ny ara-panahinao pitipitika ho azy reo olonan'ireo mipitipitika ho azy reo fanahin'ireo pitipitika ho azy reo fatorana rehetrarehetra reo ry havana malala lesona ngezabe zay mifankazara amitsito ny atao hoe mifankazatra de zao tena mifankazatra tsika zao a manomboka mifankazatra mafinaritra izy ao mety anabavy Preta Maria anabavy Lantriny zay nge tsika zao efa mifankazatra na rehefa tsy mieritreritra tsy mandinika tsikreto efa tena mifankazatra alleloia mifankazatra zany a ohatranareo ao atokantrano mifankazatra zay zao atao trano mifankazatra zay a misy etazy ny tranonay de misy riana de misy ny zanaka le farany iny to de fantatra rehefa izy miakatra ny tohatra to de fantatra izy zany fantatra daholo hoe ihany zany miakatra zany fa le zanaka le farany izy miakatra mafiny to de fantatra hoe mifankazatra mifankazatra zany a nareo mivady tonga de fantatrao hoe tsy mety amin'ny vadiko zao zavatra ataoko zao misy mpivady mivaditsika mpivady tsika rehefa mpivady a rehefa ny mason'olo leny na fijerintsika de efa miteny sa tsy marina zany ohatra hoe miteny zavatra tsy tokony teneny dada de ohatra misy fijeriny fotsiny fijery fotsiny a de ohatrany tonga zay ny dada hoe ohatran'izy tsisy hoe dada fa maninona ka ianao no teny zavatra ohatra zany jery kely ohatrany tsy de ny olona tsy mety aninona zany nge mifankazatra fankazatra ianao hoe ay tsy tenaiko ty zavatra ty satria efa nataoko ty de tezitry neny tsy tenaiko tsony zany ty fankazatra ianao fantatra hatramin'ny sira ny doaka ny dada hoe tsy de tiany lehibe sira neneny lehibe be sira fantatra ao mifankazatra ianao amin'ny zanakao de fantatra hoe le zavatra ohatr' zao tena mahakasika azy na zavatra ohatr' zao ary de efa tena mahakasika anazy azahoanao je t'aime papa zany angery avany a alleloia alleloia saky saraka ho ny anabavy alleloia jesosy teo alleloia zany ny atao hoe mifankazatra mifankazatra zany tena tonga de efa mifankalala efa mifankazatra na de ny zavatra etretina azy mitovy misy zavatra ra hita de efa fantatra hoe zao ny hevitry neny amin'io zao ny hevitry dada zao fahitatsika an'ity fankazatra miray aina miray safidy miray fankazatra fantatra hoe tsy mety amin'ny vadiko ny zavatra ohatr' zao fantatra hoe zavatra ohatr' zao mba tian'ny vadoka zavatra ohatr' zao fataon'ny vadoka resaka vady zany lesany hoe fa tsy mivady any fa ny olona rehefa mifankazatra de na ny rendez-vous anao ary fantatra hoe anao fa rendez-vous amin'ny any hoe misy namako zay miara manao fakahita amiko isan'andro ny rendez-vous anay zany tena mahampimety aloha raha manao fotoana zay amin'ny valo samy tsisy tonga eo amin'ny valo nefa mifanavaravatra mihitsy ny ampinomalina iny amin'ny valo aza tara amin'ny sivy zay miara tonga eo satria samy taradiny ray ary raha misy fotoana tonga eo amin'ny sivy ka mbola tsy tonga eo izy de endrasika eo fa na amin'ny folana iny tsy maintsy tonga eo fa tsy maintsy miaraka zay ro landro de izy koatra zany fa mifankazatra
tsy hoe tsy tonga 10 minitra dia lasa fantatro fa ho taradiny ray izy ohatra mifankazatra ary eto dia ny fankazarana dia ny tsotoa raha te hiadana tsika ry havana dia mila mifankazatra amin'ny tsotoa zany any ny ahatongavany soa aza mitady fa tonga aza mitady eny hoe ahoana reny ny ahatongavany soa eo amin'ny fiainako fa ny ahafahatongavany soa eo amin'ny fiainanao dia ny fifankazaranao amin'Andriamanitra. Nisy mpivadika tato nifankazatra tamin'Andriamanitra nafinaritra nge ry havana zany fiainany zareo zany amin'ny Genesis toko 17 Genesis toko 17 ny ao ny Genesis dia efa tena manomboka any amin'ny adininy fahadimy sisa ny manomboka tena azo vakiana tsara fa efa reraka loatra dia baiboly efa tsy foy. Genesis toko 17 enao tsara fa any amin'ny andiny valo ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa hariva ny andro. Zany hoe zao misy fotoana fifanaovany zareo Adama sy Eva dia mifankazatra amin'Andriamanitra, tsisy afa-tsisy Andriamanitra ny tao dia mifankazatra amin'Andriamanitra. Dia efa fantany fa isaky ny hariva mandalo Andriamanitra tsangatsangana ao amin'ny say. Saingy tamin'ity indray hariva ity nisy zavatra faniseho avy nanota izy mivady dia tamin'indray mandeha io ny heriny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty azo tao amin'ny say. Zay vao nisy io nanomboka teo zany tsy nahafinaritra intsony ilay fiainana fa talohan'io niadana be mihitsy milamina be mihitsy tao amin'ny say Edena na tsisy ninona nahory na ny tany itsahana io aza tsisy tsilo. Tena marina zany teniko anao zany hoe mandeha zany ianao eritreretinao fotsiny hoe say Edena io ry havana malala tena nanibozaka tao ary nafinaritra malefatefaka ohatran'ny reny bozaka eny apefy reny soavinandriny hita azy eny amoromoron-drano sady manitsaka n'le bozaka ohatra somary mandomando kely zay mafinaritra tena tsy manao kiraro ianao mandeha amin'izy tsisy tsilo tsisy simisika tsisy ortie tsisy ninona ny adana ny sakafo rehetrarehetra tao tsisy rotoroto tao isakarivo misy rendez-vous mafinaritra be fankazatra mitsitoa dia ahoana ry izy mivady Jehovah Andriamanitra saorana neny anaranao nafinaritra ny journée anay androany Andriamanitra ary ny anao Andriamanitra nanahoana mahafinaritra za nafinaritra ny journée ako tao an-danitra ao ny anjely ao tena midera ny anjely ao tena nafinaritra vo avy nandray fiderana ny dremisa zao dia mba midiny eto aminareo eto nanao na Eva lamima tsara lamima Andriamanitra tena tiako be daholo Andriamanitra le voninkazo ary fankazatra amin'ny fotoana niadana izy mivady kapokapoan'Andriamanitra kely ny sorona zay fa raha pitsondray alleluia zany ry havana fotoana ela izy mivady fotoana ela nifankazatra tamin'ny fotoana dia niadana nanomboka tao amin'ny fotoana anankiray nanomboka niafina an'Andriamanitra tsy niadana intsony nitsoaka an'Andriamanitra amin'izay tsy nifankazatra tamin'Andriamanitra amin'izay. Efa nisy fotaka tamin'izany ko izy mivady ary natao tamin'ny fotaka ry lalatoja raha moa fotaka ratsy sy evy milalao fotaka ny zanako koa rehefa lehibe fa mahasoa anazy zany mila milalao fotaka tsika alleluia fankazatra tamin'ny tsotoa niadana fa raha vao tsy mifankazatra amin'ny tsotoa ianao fa lasa mifanalavitra amin'ny tsotoa dia manomboka eo ianao tsy miadana. Joba angeravany Elifaza mantsy ny teny an'io amin'le Joba 2:20 teo ny Elifaza ny tena marina nge diso Elifaza ry havany teto mantsy rehefa tena diniantsika ny tantaran'ny Joba dia zao misy hevi-diso maromaro tao. Joba nanana fahadisony mety nanamary tena kely ihany Joba hoe za tena tsisy ohatrana raha hivavaka fa ny olona indray nieritreritra hoe nisy olana i Joba sy Andriamanitra
tsy nifankazatra tamin'Andriamanitra Joba matoa tratra ny olana io diso Elifaza Joba nifankazatra tamin'ny Jotoa ary Joba dia olona niadana fa i Joba dia nandalo fizaham-toetra fa olona niadana io fa Elifaza tsy dia nalala ny fifandraisany manokana tamin'Andriamanitra ny olona mantsy rehefa mandalo ady ny mpanompon'Andriamanitra ray mandra-pahitan'ny olona hoe ay fizaham-toetra iny dia enjehana aloha ny mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy misy aloha hoe tena tsy azoko antoka nanao inona tany ray ary pastera satria tsy maintsy iny ny olona tsy maintsy iny ny olona satria fahafatesana ny tambony io taositsika ary ao ambadiky ny fahotana dia misy faharavana fa i Joba teto tsy rava noho ny fahotana fa ny izaham-toetra ny reharehan'Andriamanitra teo anatrehan'ny devoly fa Joba nifankazatra tamin'ny Jotoa ary tena niadany Joba ary ny olona nifankazatra tamin'ny Jotoa na dia tao anatin'ny ady azy mbola navita amin'ny teny na dia hamono azy izy dia mbola toky azy foana hozy Joba nifankazatra tamin'ny Jotoa no ry Elifaza no reo namandreo misy lehilahy anankiray koa amin'ny Genesis 5 tena nifankazatra tamin'ny Jotoa rehefa andresantsika matetika izy ty Genesis 5:5 nisy lehilahy anankiray teraka ity efa resantsika eto foana izy Enoka ny anarany bakeo amin'ny anarantsosary rehefa 12 taona ny andro ny ainan'ny Enoka ny andro ny ainan'ny Jareda dia niteraka ny Enoka izy ary ny andro ny ainan'ny Jareda taorina niterahany Enoka dia 700 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Jareda dia 7 taona dia maty izy andiva 220 ary efa 520 taona ny andro ny ainan'ny Enoka dia niteraka ny Metosely izy ary andiva 20 ary niarana dia tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taorina niterahany ny Metosela ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Enoka dia 520 taona 520 taona ary nianana dia tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra zao zany ry avako malalako 520 taona Enoka dia niteraka mbola tanora kely ny olona tamin'izany 520 taona zany fa taoriana niterahany ny zanany voalohany niova fo Enoka tena tonga dia lasa nivavaka lasa nanompo an'Andriamanitra nanolo tena ho an'Andriamanitra dia jerenao mbola velona 300 taona ry havana apahadiminy ahoana zany mbola nitombo 5 tamin'ny taona ny ainany ny fotoana nanompony an'Andriamanitra enjara-pika zany ny akabetsahan'ny olona raha velona 20 taona na 20 taona izy sisa manompo an'Andriamanitra ny farafakely ny 70 taona laniny amin'izao tontolo izao aloha dia manomboka reraka tratrany concert tratrany goty tratrany zavatra dia manantona an' Jesosy manantona Andriamanitra zay hivavaka amin'izay dia vavavavaka eo mandra-pafady tsy fotsika mihitsy ke raha avana omena an'Andriamanitra io tanjakantsika fatanratsika io impiro tanora ozy tsika fa Enoka tsy ohatr' izany Enoka dia zao velona andro any ampy zay ny 80 taona ampy zay ny 520 taona ny androko sisa rehetra Andriamanitra omeko anao nanomboka ny fankazara 300 taona ry havana ny fankazarina tamin'Andriamanitra fotsiny 300 taona raha mbola voaray andro ianao ray volana mbola ray taona mety mbola tsy mifankazatra amin'ny Jotoa tsy atao mbola ho ampitsika ihany fa ny an'olona zany 300 taona ny fankazarina tamin'Andriamanitra fotsiny voalazany tenin'Andriamanitra fa dia niarana andeha tamin'Andriamanitra izy zany hoe ny andro ny rehetrrehetra ny 300 taonany ny rahana andeha tamina fifankazarana ry havana tsy misy tantaram-pitiavana tsy misy ohatr'izany tantaram-pitiavana tsy misy ohatr'izany tia an'Andriamanitra Enoka tsy nisaraka tamin'ny tsisy intsony hoe dia niloatra taona izy dia nanompo an'Andriamanitra ary ny 100 taona ambony dia nolaniny tamin'ny andro ny teny amin'izao tontolo izao efa vita tamin'ilay 520 taona niova fo Enoka 300 taona
nataon'andriamanitra velona 300 taona mihoatra satria natolony an'andriamanitra teo ela velona ve ianao ianao efa mitsipozipozy marary io za andriamanitra ny androko sisa rehetra hifankazarako aminao fa sy trano fa tena teneko anao fa tsy maty zany ianao ary tena mbola ho ela velona ianao satria andriamanitra te hifankalala aminao andriamanitra tena te hifankazatra aminao ary tena ndeha ngary havana le izy araka le tenin'andriamanitra teo ngery havana malala aiza moa izy teo Joba 22 Joba 22-21 mifankazarana amin'ny tsy toy ianao de hiadana mampiadana miaraka amin'andriamanitra inona moa no mampiadana ny fiadanana ary Jesosy efa niteny fa fiadanako nomeko anareo tsy takany fa me an'izao tontolo zao eny amin'izao tontolo zao misy mieritreritra io misy fiadanana fa tsisy endry ao amin'andriamanitra no misy mifankazarana amin'ny tsy toy ianao dia hiadana zany no tongavany soa aminao halleloia le niaraka tamin'andriamanitra niarana dia tamin'andriamanitra mbola eo ihany fiatombohan'ny fahasoavana zany fiatombohan'ny fahasoavana tsy hoe niarana dia tamin'andriamanitra ianao ka dia lany amamin'andriamanitra hoe vita ny 300 taona tsy nefa tsy dia misy hatsarany andriamanitra andriamanitra ry havana tsy fary hoe hoaninao dia fiazana dia tsisy tsirontsony fa andriamanitra tsy lany amaminy na efa 100 taona ary ianao ka niaraka taminy dia mahita foana fa tsara andriamanitra za ry havana malala mbola mba 7 taona zao mba nanompoka an'andriamanitra 7 taona hitako nefa ry havana fa 7 taona hitako nefa ry havana fa zao hatramin'izao tsy mety leo an'andriamanitra misy zavatra mahafinaritra foana to misy zavatra mamy foana voakany halleloia dia izy le 300 taona nirahana tamin'andriamanitra efa zavatra efa tsara ny fotoana irahanao amin'andriamanitra efa tsara fa toizo halleloia ary efa miadana ianao zao miadana ianao satria nahoana jereo ny olana lalovan'ny olona fa jerenao mba mandalo olana koa fa tsika miadana mody miady fa andriamanitra miady mody miatrika olana fa Jesosy efa anoloan'ny olana miadana ingatsika manam-piadanana ingatsika halleloia fa zao izany no natongavany soa aminao ny soa mbola tsy tena io fa ny soa dia zao na dia niaraka 300 taona tamin'andriamanitra azy ianao any amin'ny andiny 7 ary niarana dia tamin'andriamanitra ianao ka tsy hita izy io le soa tsy hita fa nakaiza fa nentin'andriamanitra niala avany ny kalesy nidin'andriamanitra raha tamin'ny androny Elia kalesy afo an'andriamanitra nidina avy any nampisaraka teo dia nisy afo nampisaraka teo dia lasan'ny kalesy Elia mijanona teo Elisa zany tamin'ny androny Enoka hitanao tena tia be loatra andriamanitra ry havana tena rehefa tia be anao io tsy ho faty akory ianao fa rehefa tia be anao andriamanitra dia rahany aloha ianao dia miaraka aminao fon'izy naiza le anao fa jereny nataony ela velona 300 taona fantatra andriamanitra tsy maintsy misy fetrany havelomany ty olona ty tsy fonina dia ho faty kory aza ianao ka fa tonga tena lainy tonga tena lainy velona ry havana malala ary zay le soa tia ny ten'andriamanitra tenenina eto ny fiarahanao amin'andriamanitra hitanao re valim-bavaka rehetrretra voarainao reo vokatry ny fiarahanao mbola ambinambiny reo tandremo ianao malaky miala amin'andriamanitra fa miavian'ilay soa lay tena soa faratapony dia lanitra miandry atsika be dia be ny olona mivavaka mandra-pahatonga ny valim-bavaka
mivavaka mandra-pahazo zanaka, mivavaka mandra-pahafaky ny trosa, mivavaka mandra-pasitran'ny aretana, mivavaka mandra-piverany vady, mivavaka mandra-pahazo vady, mivavaka mandra-pahatonga mandra-panan-karena. Fa ianao kare havana nivavaka mandra-pakan'Andriamanitra azy niaraka taminy. Ary zay ny soa, ary tsisy soa azo oarina amin'izany itsika alain'Andriamanitra ary hitoetra aminy mandrakizay zany. Ry havana, Jesosy na rehefa tetỳ tany mba hahatonga atsika ho tongany amin'Andriamanitra, mba hahatonga atsika tena hoe hiaina amin'izany hoe zany ny atao hoe soa, zao ny atao hoe zavatra tsara. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amintsika zao mbola velona zao ambinambiny zao. Reny fahasoavana. Vao eo zao raha latojo ny Joroavim-bera fa ny azo izy manana grand format izy dia sorat 200 page ozy izy dia soratana daholo izay mba avaly mibavaka voarainy dia ho tadidiako izy rehefa nanohevitra ny groupe izy teo dia mba ho tadidiana izy rehefa raha nareo mandala dia mba jereva iny dia mahery nareo efa nisy an'izao nataon'Andriamanitra. Alleloia, alleloia, mahafinaritra zany. Iako zao amin'ny baiboloko efa hatramin'izay mariako foana ny amin'ny baiboloko moa efa vitsy isany tsisy soratsoratra misy tsipitsipika kely daholo dia ndraindray misy mariako mihitsy ty tamin'izao tia nandalo ady tia nahazo valim-bavaka. Alleloia, drakoa nanao azy andavy nanomboka mbola kely dia voasoratra anaty azy andavy daholo ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainako isan'andro isan'andro. Misy fotoana mba mandinika rehefa tsy atao dia torotoro foe ty za dia efa nitahin'Andriamanitra ohatr'izao, ty za dia efa ohatr'izao. Alleloia, fa zao ry havana malala reny valim-bavaka rehetrarehetra soratantsika reny ambinambiny reny mifankazara amin'ny tsitoa fotsiny dia mahazo an'ireny ianao, mifankazara amin'ny tsitoa. Betsaka amintsika te hazo valim-bavaka, te ho tahin'Andriamanitra nefitsika tsy mifankazatra amin'ny tsitoa. Ozy le rahalahy anankiray zay tamiko maly mahita am-bavaka izy io dia tsy hitako raha tsy isaky ny tsy fantatro fa matoy izay hitako mampatsiana an'izy le misy anabavy zay koa tsy hitanao zany raha tsy tonga dia eto am-bavaka. Ka ny olo ohatr'izany tsy mbola mifankazatra amin'ny tsitoa rehefa misy zavatra ilaina ihany ianao nentina am-bavaka vao tonga tsy mbola mifankazatra ny dikan'izany. Zatra mangata-bavaka ianao fa tsy mifankazatra amin'Andriamanitra, zatra mangataka fa tsy mbola zatra miaraka. Fa raha hoe zatra miaraka dia eo foana, miaraka foana. Ka raha tianao, za moa ny teny tamin'ilay rahalahy, tsy efa ela loatra izay, ela loatra hita isaky ny 3 volana zany isaky ny 4 volana isa-taona dia ny mesazy tonga eto am-bavaka tsy mbola fiarahana amin'Andriamanitra zany. Ary tandreminareo fa raha zatra manao an'izany nareo amin'Andriamanitra anompo sampy ny faranareo satria ny amin'ny dadarabe fangatahana fotsiny. Eny amin'ireny doany ireny fangataham-pitahina dia ome fitahiny izay ry ray zanabe aloha dia asiana hosorana menaka ny vato na hosorana tantely na tondrakolamena. Mifankazatra amin'ny tsitoa avana tsy fanompo-tsampy dia ome fitahiny izay Andriamanitra afa-kely taona dia analeka examen izay ry Andriamanitra rainay io. Tsy mifankazatra zany fa mifangataka ny dikan'izany dia mifanome. Fa ny atao hoe mifankazatra dia tahaka ny enoka, ny mifankazatra miaraka foana, avy ny orana miaraka, maina ny andro miaraka, miakatra am-piakarana miaraka, midipidinana miaraka. Za dia teny aminao androany ny soa, halleloia, ho avy aminao ny soa. Mifankazara amin'ny tsitoa ianao dia hiadana. Ny olona miadana zany eo ny zavatra rehetra. Ny olona miadana zany nefa tsy manao SOS, tsy mangataka aman'olona ianao fa tena izay ilainao no tonga aminao ara-potoana. Jehovah mpiandry ahy, hozy Davida izay anisan'ny olona nifankazatra tamin'ny tsitoa ary tena niadana. Jehovah mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Tsy hoe Jehovah mpiandry ahy ka hanana ny zavatra rehetrarehetra izay tsy ilaiko ahy, fa Jehovah mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Zany hoe Davida tsisy nahory anazy mihitsy ory sakafo misy rehefa tonga ny fotoana isakafoanana meny. Tsy niteny Davida hoe ory rano ahy rehefa tonga ny fotoana isotrona rano meny. Matoa izay mbola tsy eo ny rano, mbola tsy tokony hisotro rano zany. Fa le soa ny atongavany soa aminao, le tena ny soa amin'Andriamanitra zany rehefa tsy le soa eritreretintsika fa ny azy tonga dia le faratapony. Ka dia za matoky fa maranako azy Isaia fa 7:20 etsika matory ty teny ty
Isaia 7 andininy fa 5 sy fahenina. Isaia fa 7 andininy fa 5 sy fahenina manao hoe fa raha tsy zany de aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy ka hiavana amiko. Eny aoka hiavana amiko izy. Iza zany tsika. Amin'ny andro avy de hamaka-tsara ka Jakoba ary Israely hamony sy hitsimoka ka hameny zao tontolo zao ny fahavokarany. Iza moa zany ny olona nifikitra sy nihavana tamin'Andriamanitra. Fakazara amin'Andriamanitra, nihavana amin'Andriamanitra. Oka tena ataonao mihitsy ohatry ny rivotra iainanao Andriamanitra. Oka tena ataonao mihitsy ohatry ny hoe masoandronao Andriamanitra. Fitepony fonao Andriamanitra, mifoky ianao Andriamanitra, mijery ianao Andriamanitra, mitsangana ianao Andriamanitra, mandeha ianao Andriamanitra, misakafo ianao Andriamanitra. Zany ny atao olona mifakazatra amin'tsotoa fiainanao manontolo dia Andriamanitra avokoa no antom-pisinao. Mahay resika rehetra dia ataontsika tiry tena mahafinaritra Pasteur Jocelyn daholo moa hitantsika androany hoe fiainako ianao tena tontolom-piainako ianao andao ary ataontsika izany dia fakazara amin'tsotoa dia adana ianao fa zany ny avian'ny soa aminao. Tianao avy amin'izay ny soa, mila mifakazatra. Oka izay ilay entina-bavaka, tsy hoe ratsy ny entina-bavaka, fa misy aminareo heritaona entina-bavaka foana. So dia mba tokony amin'izay hifakazatra amin'tsotoa dia ho avy ilay fahasoavana, ho avy ilay tena varim-bavaka, ho avy ilay fitahina, ho sokafana ny lanitra, ho any an-danitra isika. Mino finaritra dia andao hiritsika hoe fiainako ianao. Alleluia. Amen. Tsy afaka iaina tsisy anao. Halleluja. Mila anao any Tompo. Ny fiainako rehetra dia mifamatotra mina. Mila anao ianao tsy misy fetra. Tsy afaka iaina tsisy anao. Fa fiainako ianao rivotra iainako. Fa fiainako ianao mifehy fisiko. Fa fiainako ianao manodidina ai Tompo. Omeo ai lay fanahinao. Fa fiainako ianao rivotra iainako. Fa fiainako ianao mifehy fisiko. Fa fiainako ianao manodidina ai Tompo. Omeo ai lay fanahinao.
endriavana malala marahantsika vavaka izany toriteny a sy izany iry izany androany a dia tena hiteny mihitsika androany hoe fiainanay ianao Jesosy. Izany mpanakanto izany nefa na dia miteny hoe rivotra iainany ianao kakohatra izany ny zavadrehetra aminy mihitsy Andriamanitra. Ary Andriamanitra ravana ny teny fa tiako izay ty ahy tahaka ny teny Andriamanitra fa izay tsy mahafoy ahy dia tsy foko ary dia tena nalainy velona ianao ka anjaranao zao. Anjaranao ravana afaka miteny ianao hoe Andriamanitra zaho mba hiara-mandeha aminao. Hatramin'izay ianao mety nataonao filatsy mahita Andriamanitra tsy mametsiny anao ary tsy mametsiny anao koa Andriamanitra. Andriamanitra tsy te atsiaro ny tsy te hijery ny androny tsy fahalalana Andriamanitra. Fa androany fantatrao ankehitriny fa tsy izany ny fanomporan'Andriamanitra. Ny fanomporan'Andriamanitra tsy hoe hita ianao rehefa misy zavatra ilainao azy fa ny 300 taona ny enoka ry havana na nisy inona na nisy inona tao na nilan'Andriamanitra izy na nankatabavaka izy na netiny natao na nandalo ady izy teo izy. Izany atao hoe mifankazatra androany ovay ny fanomponan'Andriamanitra. Dia tena hoe Jesosy a nanomboka androany ay niarana andeha kely taminao tsy indraindray fotsiny fa manomboka eto Jesosy a hifankazatra aminao a. Satria nahoana? Satria izaho Jesosy te hiadana. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia rahantsika babaka izany toriteny izany a ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy satria tamin'ity androany ity Jesosy a dia tafalatsaka taty am-pona indray ny teninao androany. Fa hay Andriamanitra, hay Jesosy, mila tena mifankazatra aminao tanteraka mihitsy izay. Hatramin'izay zay mbola tsy mahafantatra akory ary hoe izy ianao, tsy mahafantatra akory ny zavatra izay tianao. Androany Jesosy a mampianary zay hifankazatra aminao fa izany ihany ny irika fahanysoa tonga eo amin'ny fiainanay. Samy te handray fahasoavana izay, samy te hiaina amin'ny fahasoavana izay, te handray valim-bavaka izay, te ho tafita amin'ny fiainana izay, te ho afam-panadinana, te hahazo zaza, te hahazo tokantrano, te hahita asa, te ho tahinao amin'ny fiainanay. Fa ataovy mahay mifankazatra aminao izay Andriamanitra. Ampianary reto mpanomponao reto ahy hifankazatra aminao manomboka eto. Dia ilamina sy ho lavorary ny dianay. Misaotra Jesosy a. Fanahy masonao ianao hamangy ny tsirairay avy hampianatra anay satria mila mianatra izay miara-mandeha aminao. Dia ampianary izay Andriamanitra fa vonina izay a hiara-mandeha aminao. Dia volisany Satana kosa izay niara-nandeha tamin'ny tsirairay avy taminay reto talohan'izao andro izao Andriamanitra raha nisy taminay miara-mandeha tamin'ny devoly dia tapahanay ny fitantanan'izy ireo androany. Sarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata ny dian'izy ireo androany. Fa manomboka eto Andriamanitra dia ianao ny fankazatra sy hiara-mandeha aminy. Dia ho tonga aminy soa, ho tonga aminy tsara ho any an-danitra izay. Misaotra Jesosy. Amen. Hivavaka raha latojo ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny tompontsika rehetra dia hiaraka hivavaka ary tsika. Ry rainay eo misaotra betsaka Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'izany toriteny izany fa tena nampahery anay Andriamanitra. Sady navelom-panantenana indray, namerina ny teninao indray ianao Andriamanitra hoe rehefa mifankazatra aminao dia miadana anay satria tena tsapanay izany Andriamanitra. Tsampanay rehefa tena ao aminao anay tena matsiaro fitanana, fifaliana, fahasambarana Andriamanitra ny anatinay ihany. Ary dia andro aman'alina ianao Andriamanitra dia omenao soa foana anay satria ianao Andriamanitra dia manamarina ny teninao a. Ianao ilay Andriamanitra ny eny sady amainina. Rehefa miteny ianao Andriamanitra dia manatanteraka ary voaporofo-nay mihitsy Andriamanitra izany teninao izany fa tena marina aminay izany a. Miadana anay, voky soa anay
satria ianao mihitsy Andriamanitra, ianao mihitsy no manao an'izany, ianao mihitsy no rehefa mifankazatra aminao dia tanterahanao ny teninao Andriamanitra. Dia tena misaotra satria tena miray aina, miray fo, miray fanahy aminay ianao Andriamanitra. Rehefa tianao anay dia tena tianao koa Andriamanitra anay dia ampio Andriamanitra zay efa ao aminao Andriamanitra dia enganenao ny hitanana azy mafy, ma tena ao aminao foana izy Andriamanitra dia ho vokisoa foana izy amin'ny andro iainany. Fa zay mbola tsy ao aminao koa Andriamanitra dia enganenao ny hitantana anazy, ianao ny hitarika anazy no tonga somatsara aminao Andriamanitra. Fa iza moa Andriamanitra no eto an-tany eto no tsy mila an'izany fiadanana zany. Zany any Andriamanitra ny katsahanay fatratra. Enganenao Andriamanitra ny raha mbola misy eto tsy ao aminao, tsy mifankazatra aminao tsara dia ianao Andriamanitra ny fankazatra amin'itsy, ianao ny anapotika Andriamanitra ny zavatra izay manembatsembana, rindrina, hevitra manembatsembana eo aminao sy izany mpanomponao izany dia mifankazatra aminao izy Andriamanitra. Dia kingo feno am-pelantananao koa Andriamanitra amin'ny firenenay. Hitanao Andriamanitra izany firenena izany, enganay Andriamanitra mba tena hanomboka androany dia hifankazatra aminao, mba tena hoe henon'ny feonao Andriamanitra. Ianao koa Andriamanitra henon'ny feo, mba tena hoe hifankalala, hifanakaiky ampo Andriamanitra, hitovy hevitra, mba tena hoe anaraka izay teneninao Andriamanitra. Alatsao mihitsy Andriamanitra fanahinao masina mba tena hilatsaka any am-po tsirairay avy ihany, mba tena hiova izany firenena izany Andriamanitra. Hoentinay ambavaka eto Andriamanitra satria mbola betsaka Andriamanitra ny havana ihany, tianay mba hiova, tiana hifoha ara-panahy Andriamanitra dia enganay ianao mihitsy ny hamoha izany fitiavana izany Andriamanitra. Dia tsinjovy manokana Andriamanitra izay tsy manako hanina Andriamanitra dia ianao ny hanome sakafo anazy, izay eny an-dalana tsy manana filofana, tsy manana fianakaviana, tsy manana ninina Andriamanitra dia enganay ianao no ho ray mpiaro, ianao no ho ray mpiazy Andriamanitra. Izay any amin'ny hopitaly Andriamanitra dia ianao ny hamaingana azy. Raha misy mitaraina ny Andriamanitra mba mila ny fanasitrananao dia aokenao ny latsaka aminy, hidina amin'ilay balsame manasitrana avy aminao Andriamanitra, anasitrana ny aretina. Dia tiany feno am-pelantananao hatrany hatrany Andriamanitra amin'ny fiainanay. Enganenao ny andidy tsy hanapaka amin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia raha nisy otony mivavaka Andriamanitra nefa mahasoa anay dia enganay ianao ny anatanteraka izany amin'ny famindraponao lehibe sy mahagaga. Dia raha hisaraka eto anay Andriamanitra anay ny saraka fa fanahinao masina. Enganay Andriamanitra tena ao anatinay foana ary enganay Andriamanitra hifankazatra aminao foana mandrakizay satria ao aminao ihany Andriamanitra misy soa, ao aminao ihany misy fiadanana dia voninahitry ny Tompo teo anao irery ihany, fisandratana teo anao irery ihany koa. Halleloia, amen. Alleluia. Sotra betsaka nabavy rahalahy Tojo tamin'ity androany ity tao anatin'izany vavaka izany dia misaotra anareo ihany koa nahatra ny eny teto. Tapitra eto ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika kosa dia mbola mitovy foana amin'ny www.andramokaizao.com amin'ny akiradio mandeha andro aman'alina, mbola mandeha foana izy amin'izao ora sy fotoana izao na amin'ny firy na amin'ny firy no miditra ao anatin'ny site web antsika dia www.andramokaizao.com dia mandeha foana ny toriteny, ny fandaharana toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina dia mianofinahitra tsika rehetra. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra dia sosy dia eo anetindrentsika raha pitso tahaka izao dia makasitraka tsika rehetra voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia, amen. Makasitraka tsika tahi Jesosy daholo.